zaho 1.5 taona dia tamin'ny zaho 9 taona nisy nanolana dia avy nianatra dia nandeha niditra tao anatin'ilay trano tatsy satria ny filolohanay dia niakatra tao anatin'ilay trano hoe laladio teniteny amin'ny ladio dia ilay rangahy dia to dia nalaina dia nampifony dia efa nainga hiantsy vonjeo dia nefa vao miantsy vonjeo dia efa haiko tsy maintsy vonoina nipetsay mafy be ny valahako dia nesorona ny kilotiko dia natsofony tony vodiko ny vodiny natosiko ohatr'izao izy dia mipetsay mafy be ny valahako dia efa afaka teo amin'izay dia efa andeha hidina dia nampiakariny ny toatra dia nandeha nidina tany ambany dia zokinay nilalao tatsy anana tatsy dia zany efa nainga andeha hidina dia natosiny ilay tohatra dia tsy afaka nidina dia avy eo naferiny zokinay ilay tohatra dia nandeha mipipia dia narary be.